Ivadika amin'ny lafim-baovao ny fanabeazana kosa isika iresaka lafim-baovao hafa tanteraka zany dia ny momba ny fampianarana teknika satria dia analiny ireo mpiadina mandray anjara ao anatin'ny fanadinana idirana taona voalohany ny anivon'ny lycée teknika eny natomboka androany zany ary farana ao amin'ny rahampitso misy ny politika izay napetraka ny ministera tompon'andraikitra ahafahana mifehy izany. Nanomboka androany ny fifananana idirana ho mpianatra taona voalohany eny anivon'ny lycée teknika eto Madagasikara. Mpifaninana 27 sy 740 sy 4 no hifaninana manerana ny nosy. Raha nytetsy amin'ny LTP Alarobia manokana dia nizotra araka ny tokony ho izy ny fifaninanana androany. Androany tokoa moa no manomboka zany ny fifaninanana idirana aty amin'ny lycée teknika Alarobia. Nizotra ampilaminana tanteraka lizy amin'izao fotoana izao. Ny candidat nafaty aminay dia ny total misy eo amin'ny 1104 izay mitsinjara ao amin'ny spécialité ankitelo ny électrotechnique dia ny électronique dia ny fabrication mécanique. Ny fandraisana andraikitra nataon'ny ministra misana ny fampianarana ara-teknika no anisan'ny nampilamina ny fifaninanana raha nambaran'ny Italie Générale ny ministera androany. Izy kosa ho izy ny lamina petraka mba hampiroborobo ny fampianarana teknika eto Madagasikara. Nandray andraikitra ny tompony andraikitra rehetra ato amin'ny ministera italian'ny ramatoa ministra izay tsy nitsahatra nametrapetraka hafatra tamin'ny herinandro ity hitantsika tamin'ny haino amanjera. Vokatra zany dia eto rehetra miara-mahita fa raha eto amin'ny foibe-panadinana lycée teknika Alarobia manokana dia nanomboka soamatsara ny fanadinana ifaninanana idirana ho taona voalohany amin'ny lycée teknika. Androany sy rahampitso nanaovana ny fifaninanana ka hitohy avy hatrany amin'ny fitsarana zany amin'ny faran'ny volana aogositra ho avy izao kosa no hivoaka ny valin'ny fifaninanana.